Ako ny fiarovam-pirenena. Ankafaliana hatrany ny fiarana amintsika ao anatin'izao fandarana ako ny fiarovam-pirenena izao izay arantsika isaka ny alahady toy izao. Koa faly manolotra araba tsika isan-tokantrano any ary manasa hatrany iano hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Tamin'ny heriny isika ny resaka momba ny OMI na hôpital militaire na générobika isopapindrina no afantarany maro azy. Anio indray isika ikorana ny mombamomba ny DSSM na direction centrale du service de santé militaire ity ampahibé ka ny tale général médecin général Manantio Yves no hita famitsika. Iresaka momba ny bataillon médical eto ampahibé ihany koa isika ao anatin'ity fandarana ity dia ny médecin colonel Rahoave Arnienne commandin'ny bataillon médical no anazava amitsika ny ainga tamin'inona no ampisin' zao bataillon izao. Ny resantsika voalohany ny mombamomba ny direction centrale du service de santé militaire na DSSM izay miandraikitra ny ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Araka ny tantara dia tany amin'ny fanjanahantany dia efa nisy ny mpikarakara ara-pahasalamana ny teo anivon'ny tafika. Tateo aoriana rehefa nisy ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia nisy ny sampandrara iray miandraikitra ny fahasalamana ny antsoina hoe Service Action Sociale Force Armée Populaire na SASFAP ny anarany tamin'izany ary ny toyatrany dia lasa direction centrale des services de santé militaire izany amizao ka misandraka manerina ny nosy. Ny tale général DSSM ny médecin général Manantio Yves no manazava mission anay manohana ara-pahasalamana ny miaramila na amin'ny andavanandrony ny fianakaviana miaramila ny personnel civil ary eo ihany koa ny famanana ny miaramila zay manao iraka manokana ohatra ny opération zany no atao amin'izay opération zay misy ny hoe fanoanana any amin'ny sehatry ny opération misy ny fanoanana ny elanelany ataontsika rôle 2 zany hoe any amin'ny transport sy ny évacuation na marary ary misy ny fanoanana any amin'ny hôpitaly dia amin'izay hôpitaly zay ny ahitantsika hoe misy ny senoso reny zany efa fa any amin'ny toerana hoe référence zany hoe andefasana zavatra zay tsy vita any amin'ny sehatry ny ady any sy ny any elanelany zany no alefa any amin'ny senoso. Misy ihany koa ny hôpitaly miaramila nantsiranana izay manana an'izay rôle zay ihany koa hoe référence fa amin'ny ankapobeny zany dia izay no miandraikitra ny olombelona. Amin'izao fotoana izao moa misy ihany koa ny bataillon médical vao nitsangana atao anatin'ny restructuration izy zany dia manana ny structure manokana momba ny opération ny dirany fa izay dia manomana ny resaka organique izany hoe ny fanomanana ny olona atao misehatra ny fahasalamana na ny fahampiofanana zany na ny fitantanana an'izy ireo na ny famatsiana anazy fa ny bataillon médical dia ny resaka opération zany no ataony. Izay atao ministera misy anay misy ratsamangaiky any amin'ny faritra taloha tany amin'ny ex province zany misy ny ex service régional de santé milazana azy fa amin'izao izy fa service de santé militaire any amin'ny faritra ohatra hoe Antananarivo, Fianarantsoa, Antsiranana zay manana ny farim-piadidiana isaniny zany amin'izay misy eo amin'ny valo zany ao anatin'ny restructuration zay karakaraina amin'izao fotoana izao dia ireo zany misy rantsamangaiky amin'ny sandrahaka ary rehefa misy zany formation na camp io na brigade io na inona dia misy foana ny élément santé militaire fa ny niveau tsy mitovy misy tantanana infirmier, misy tantanana dokotera ary misy manana niveau hoe hôpital zany afaka misy hospitalisation. Araky ny plateau technique satria misy niveau izy io fa izay dia mitsabo ny aretina araky ny hoe zay araky ny plateau technique ohatra eto amin'ny toerana zay lalovanareo eto zao dia misy ny examen paraclinique, misy laboratoire eto, misy échographie eto. Any amin'ny faritra sasany misy ny radio ohatrany hoe misy enoso. Any hôpitaly miaramila Natsiranana misy ny radio, misy ny échographie. Arakaraky ny plateau technique zany dia misy ny chirurgie moa arakarak'izay ny fitaovana zay misy sy ny olombelona afaka mampiodina azy dia izay no mahatonga azy fa amin'ny ankapobeny izay dia mitsabo ny aretina rehetra. Mission anay zay dia eo amin'izay hoe manohana
manome tohana moa zany ny ilazana azy ny miaramila, ny vady aman-janany, ny personnel civil ary ny population environnante zany zay tsy adino zay satria ny tafika zany am'izay toerana andehanany tsy afaka miala amin'ireo vahoaka manodidina azy ireo. Fokon'olona manodidina azy dia ireny manana devoir zany ny santé militaire mitsabo ny population environnante zany ilazana azy ny vahoaka petraka amin'ny faritra anankiray. Izy io misy amin'ny hoe mivantana amin'ny alalan'ny hoe consultation, misy ny zavatra etsika manokana ohatra ny ataontsika hoe nareo mety efa nahiny hoe action civilo-militaire hoe misy direction manokana mikasika azy ary ny santé dia élément anankiray tsy afaka ao anatin'io satria misy ny fitsaboana ary amin'izany dia mandefa ekipa zay rehefa misy zany zavatra zany ekipa en santé arakaraky ny alehibe ny opération zay atao. Io manomboka amin'ny consultation na hoe famorana fobe na misy zany hoe fanalana nify ary misy zany zavatra zany ataontsika hoe na manala ny mitsabo nifin'ny olona zay voatazona ao an-tany mora ohatra dia misy zany ataonay zany zay manampy zany zay arakaraky ny partenaire zay iarahana sy ny olona zay miara-miasa aminay. Ny service de santé militaire zany dia sampanasa manohana ny tafika izy amin'ny ankapobeny nefa izy tsy afaka miala amin'ny vahoaka, manantona ny vahoaka ary manampy ny vahoaka zany hitantsika zany hatramin'ny zay nisy ny ambana rehetra zay nisy teto zany hatrany amin'ny choléra io na hatrany amin'ny rougeole na hatrany amin'ny resaka peste dia tsy miala fa raha vao misy ny zavatra loza manantanina ny vahoaka zany amin'ny ara-pahasalamana dia eo ny santé miaramila, santé militaire zany ny mpitsabo miaramila zay misy ny dokotera, misy ny infirmier ary tsy adino ihany koa fa na ny mpitsabo any amin'ny gendarme zay misy vehivavy reny dia miara-miasa aminay mandeha manao ny fitsaboana manantona ny vahoaka reo zany. Ny santé militaire zany dia akaiky ny vahoaka ary manampy ny vahoaka amin'ny fahasalamana zany. Ny santé militaire zany dia tsy tokony atahorana zany satria izay mampitsabo dia natao hitsabo, izay tsy misy mety isy mantsy ny tahotra ny olona hoe voe miaramila na hoe force dia ametraka karazana sakana, tsisy tokony tahotra zany fa ny santé militaire ary efa fantatry ny olona izany hoe tany amin'ny toerana zay nale rehetra fa afaka mandray atanana ary atao hoe aliemo zany ilazana azy hoe tena tokony vahoaka sy tokony miaramila zany ny santé militaire. Tsy afa-miala amin'ny vahoaka ny tafika malagasy fa manampy ny mpiarabelona indrindra eo amin'ny setra ara-pahasalamana mihoatra ny ambana natsangany atao hoe bataillon médical ity Ampahibé ny ivony fibekony. Ny bataillon médical Ampahibé dia ao anatin'ny brigade d'appui spécialisé veziny tafika Antanety. Milaza ny asasan'izy ireo ny commandeny bataillon médical Ampahibé ny médecin colonel Ravoave Arnienne. Bataillon médical Ampahibé zany dia ao anatin'ny tafika Tanety anatin'ny brigade d'appui spécialisé. Ny asany dia manampy ny miaramila anatin'ny asa anatin'ny mission rehefa misy opération zay ny anankiray voalohany, manampy ny miaramila amin'ny resaka ara-pahasalamana zany rehefa manao an'ireny opération maro isan-karazany ireny. Dia ny ankoatran'izay koa zany manampy ny civil sy ny fiarahamonina malagasy manakaiky ny vahoaka amin'ny lafiny fitsaboana ohatra hitantsika tamin'izany moa tamin'ny Covid, hitantsika tamin'izay koa tamin'ny Kere. Ny aty Madagasikara moa zay matetika misy cyclone dia hiara-iasa akaiky amin'ny CPC zay ao anatin'ny brigade d'appui spécialisé ihany koa. Bataillon médical zany rehefa misy voina miseho zany amin'ny fiarahamonina malagasy sy eto Madagasikara. Eto Ampahibé ny misy nitoby fa rehefa antsona amin'izay asa zay sy izay mission zay zany dia mandeha miparitaka eraky Madagasikara ny bataillon médical Ampahibé. Farany teo zao dia nanampy tamin'ny fikarakarana ny JMJ sy nanao an'izay fitsaboana ireo mpisaika tamin'ny JMJ zay ny bataillon médical Ampahibé niara-niasa tamin'ireo mpitsabo namana any amin'ny civil. Tamin'ny Covid moa dia miparitaka eraky Madagasikara zay toerana rehetrarehetra nisy Covid zany dia nandefasana ny miaramila tamin'izany mbola tamin'ny brigade intervention spéciale Covid-19 avy eo natao tanatin'ny plateforme nationale de gestion médicale du Covid-19 koa izay ohatra tamin'ny fiasa tamin'ny Covid ohatra zay koa tamin'ny Kere. Dia mitovy amin'izay ihany koa zany fa mahasamihafa azy tamin'ireny fotsiny dia le contexte national nahatonga an'izay fa zao zany izy lasa structure permanente dia ao anatin'ny zay brigade d'appui spécialisé zay zany no miainga ny fomba fiasa rehetrarehetra. Araky ny effort ataon'ny fitondram-panjakana zany dia ampy entina
miady am'izay olana ara-pahasalamana zay eo anivon'ny tafika zany ny eto manana eto amin'ny bateau médical Pahibe. Bateau médical Pahibe dia mampivondrona ireo tsabo rehetra ato amin'ny folo alin-dahy ato amin'ny tafika malagasy. Ao anatiny ao daholo zany ireo médecin spécialiste rehetrarehetra izay misy eo amin'ny folo alin-dahy. Ka raha misy ilana ny bateau médical Pahibe na tranga miseho zany ara-pahasalamana dia manana ny fahafahana manao an'izay mission zay zany bateau médical Pahibe. Ao ireo manana ny fahaiza manao manokana momba ny spécialité rehetrarehetra misy zany eto amin'ny folo alin-dahy. Ao koa ny manana spécialité manokana koa amin'ny haiady miaramila azy zay amin'ny fomba fijabona rehefa ao anaty ady zany anatina fotoana misy basy mipoka na misy sarotrarotra ny toetra rà. Ao koa ny fahaiza manao manokana mikasika amin'ny vonjivohina sy ny cyclone na vohina voajanahary. Izay zany ny fahaiza manao bateau médical Pahibe. Anisan'ny atao amin'ny bateau médical Pahibe ny fisiny izay fiparihana amina fahaiza manao karazany maro zay. Faranahitrio koa ny fiarantsika androany misaotra ny sika rehetra ny aino hatramin'ny farany amin'ny erany toy izao indray ny fiarantsika manaraka amin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity jaivy fa malalaka ho antsika rehetra eo anivon'ny tafika ity fandarana ity. Akosy tsy maintsy mahazo fankatoavana avy eny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay vao mandrindra ny lamina rehetra isika. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, veloma tompo. Ako ny fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.